Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana babalala no iarana amintsika amin'izao fotoana izao. Fa alibe mihitsy ny tena komiana aminao tonga eto indray amin'ny fiandroany ty arabaina somatsara tonga eto tsika rehetrarehetra. Dia falibe mihitsy ary miarabanareo ary ny voalohany teny dia ny fiamantsiny. Tara dia taritsika fa nanomboka androany tokony tamin'ny valo sasa manomboka tamin'ny fandarana misy andrata, nefa dia noho ny antony izay tsy azo ny alana, noho ny adiny izay tsy maintsy nitanterahany tany amin'ny kilometatra marobe dia tsy tratra zao vao tonga dia lana tsiny indrindra ny amin'ny fahatarana, na dia tsisy aza ny fandarana misy andrata mbola tara efa ho tara ho adiny iray latsaka tsika zao amin'ny vavaka fiambenana, ka dia ilana tsiny zay ny voalohanteny. Ary nefa dia mbola miaraba nareo falibe mbola mahita nareo tonga eto na dia efa tara be ohatr'izany ary tsika. Ny tokony miaka anareo dia aza matahotra nareo fa tsy ho lava be akory ny fandarantsika androany. Zay dia tononona amintsika ny fiadanan'ny tompo. Raha androany no vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra ny atongavanao eto androany. Misy raha ilany tompo anao, tena resy lahatra amin'izany maritatra amin'ny farany. Tsika rehetra izay papaketo kosa, ranabavitsika Erika niditra voalohany teto androany. Ranabavy Erika mihetsika Tsodrano androany miaraka aminareo rehetrarehetra izay any Koweït, Arabia Saodita, any Chine, any Madagasikara. Dia tahiny tompo ary ranabavy Erika Isaia 40 andininy 30 sy 130 no Tsodrano menanao androany. Isaia 130 azafady Isaia 40 andininy 30 sy 130 aminaran'i Jesosy manao hoe na dia ny tanora fanaza mety ho reraka sosasatra ary nedin'ny zatovo aza mety ho tafotoana mafy, fa azy miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra ny akarataka ny voromahery, azakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amen be zany ranabavy Erika ho tanteraka aminao ane izany dia tahin'ny tompo ranabavy Erika. Erika eto France moa niditra voalohany nanarakaraka azy nambiny Somakriny na Koweït, ranabavy Lina France, ny ana Mahenso Italie, tonga Soso Ameva France, Marie Hortensine na Koweït, Tina Rakoto Arzaka France, ny ana Mahenso Fialana Rakoto France, sady arabaina tokoa tsika soa efa tratrany sabata masina dia miarabantsika rehetra nitratran'izany andro lehibe zany. Iaina ao ambadimbadika ao eto France, Mampionina France, Razana Sylvie, Arabia Saodita na Koweït afangaroko foana indraindray fa mialatsiny indrindra aminareo. Andoandry France, Tsiramboaramiel France, Bertsava Koweït, Iama Koweït, Randalinina Marie Charline na Madagasikara, ny aina Mahenso efa nyteneniko teo, tonga soa Eliza Tiala Koweït, Valerito France, Alain Asany Apostoli,
Madagasikara dia itody Raoulsou France, tonga soa Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, Côte d'Ivoire Belgique, tonga soa i Fabiola Zanakandapa Koweït, Fabiola Zanakandapa Angelina Andrina Solo Arabie Saoudite, Jonathan Allemagne, Serena Rosmina France, Noélie Fantou France, Zamina Camarade Jesosy France, Marie-Jo États-Unis, Azaska Patiti France, Tojo Allemagne, Kada Kamalala France, Jesosy Pandresy mihaja Madagasikara, Miria Madagasikara, Marie-Jo efa niteny teo, Maria Iza mbola tsy haiko mety Koweït angamba, dia Razana Molika Koweït. Tonga soa daholo nareo tena tena faly mahita nareo mbola vory eto. Miloha zatra izao dia ndolotsika hivavaka. Ndolotsika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra isika. Androany dia andranavavitsika felana rakoto no hivavaka ho an'ny fandoharana. Ametraka ny fotoana eto am-pelatanan'Andriamanitra. Ary androany moa tsika dia ranavavy no vavaka ao anatin'ny vavaka ho an'ny firenena. Andao aloha tsika aloha ampandrosotsika ny zokintsika felana rakoto. Za moa androany toriteny, zany hoe toriteny maro tapaka ny fandarantsika, ka ny toriteny izay ho ataontsika, ny toriteny nalefa nentin-dranavavitsika Berta Maly izay nitapahany Facebook. Fa tsy arefantsika intsony hoe toriteny Berta satria efa naheno nareo maly, fa tonga dia efa merabelarina no ataoko androany mba tsy halava be ny fandarantsika. Izay ny programantsika eto androany. Andao rehefa ampandrosotsika ranavavitsika felana rakoto hivavaka ametraka amin'ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra, dia avetsika hiditra avy hatrany amin'ny hira sy ny toriteny. Teny tompo zoko felana rakoto anao ny fitenenana. Teny tompo tena ny teny tompo rehetrarehetra dia sotran'Andriamanitra lehibe indray tsika tamin'izao alina izao. Bavaka tsika nomboantsika izao fotoana mbavaka izao indray. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao indray izahay satria tratran'izao alina izao. Alina izay ionanay aminao indray Andriamanitra. Tsoana no fitantananao anay tsirairay avy tamin'ity tontolo andro ity, tamin'ny adidy sy ny asa aman-draharaha izay nahatreketan'ny tsirairay avy Jesosy, satria ianao no tasy ny vimbana anay tsirairay avy matoa tratran'izao fotoana izao indray izay Jesosy. Fotoana mamy izay ionanay aminao, ary fotoana izay iakofany ao anatrehanao, fotoana izay andraisanay ny teninao Andriamanitra, dia isaoranay manokana izany satria mety betsaka amin'izao fotoana izao mba te handre izao fandarana izao, betsaka ny te handre izany hira fiderana sy tenin'Andriamanitra izany, fa nefa mety tsy afaka mandray an'izany intsony. Fa zahay reto Andriamanitra dia velona tra-pamonjena, nahazo famonjena avy aminao matoa mbola afaka miaino izany sy mandray izany teninao izany. Dia mangataka ny fanahy masinao ary izay Jesosy andrakitra izao fotoana izao, satria ny fanahy masinao Jesosy no hiaro-ny telefona sy ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasain'ny paster sy ny vahoakanao izay mandray sy miaino izany teninao izany Jesosy. Ny tokantrano tsirairay avy ihany maneran-tany Jesosy, dia niangatahako aminao dia tsy ho tapatapaka Jesosy ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainy, indrindra ny connexion, fa fanahy masinao andrakitra izany mba ho tanteraka soamantsara izao fotoam-bavaka izao, satria betsaka ny mila izao Andriamanitra. Dia matoky sy mino izay fa eto ianao Jesosy, satria araka ny teninao manao hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako eo afovoany efa mihoatra an'izany izay Andriamanitra. Dia matoky sy mino fa manatrika izao fotoam-bavaka izao ianao. Ao Jesosy ny mpanomponao indray izay nanaiko fitaovana indray amin'ity androany ity, dia ao ny ten'Andriamanitra izay hoentina indray ho zarainy eto Andriamanitra. Dia indrindra ao pastera izay amelabelatra izany tenin'Andriamanitra izany, fanahy masinao andrakitra ny pastera Jesosy mba azony mizara izany tenin'Andriamanitra izany. Dia rakofy ny fanahy masinao izy dia aoka ny endrin'ny lelany ianao mba tsy hisy odisy izay rehetra barany, fa ho voarahiny tsirairay avy ny afatra rehetrarehetra izay tiana ambara. Dia reo vahoakanao izay mandray izany teninao izao koa Jesosy dia rakofy ny fanahy masinao mba azony mandray ny teninao
azony mitahiry zany teninao zany fa tsy andany fotsiny ihany fa tena teny velona iainan'izy ireo zany te zany ary ampaherin'ny tsirairay sy anasitrana ny tsirairay dia apetraka eo ampilatananao zay rehetra te angetahira sy mbola te hiditra amin'izao fandarana izao ianao Jesosy any ny andamina ny programan'ny tsirairay voninahitra dia onao rery any alleloia amen. Alleloia, makasitraka indrindra ny zoko felana rakototsika tao anatin'izay vavaka mamy izay netiny teto izay. Andriamanitra manaraka mpasoavina any maly fitianao ranabavy felana rakoto. Alleloia. Ndao tsika anao hira tery ty hira mahafinaritra be izy ty. Alleloia. Dia mba hatolotra anareo manokana mihitsy izy ty ho atsika rehetrarehetra izay hitoketonao dia miangavanao eno tsara ny tonony fa tena mampahery ary tena mampifoa tetralely fity tsy manapetra tena tsy misy fetra ny fitiavan'Andriamanitra atsika raha lasina bavy-malala fa tena resy lahatra n'izany mihitsy hoe tena resy lahatra tanteraka fa tsy misy fetra io fitiavan'Andriamanitra atsika io dia eno tsara ny tonony dia akasitraka an'Andriamanitra manatin'izany izy zany meno finaritra daoly isika rehetrarehetra. Petra ni azo asika rehefa malala. Halleluja.
Halleloia. Tianareo hoe le hira dia nafinaritra mihitsy ny iriny nanafinaritra ny herinandroko mihitsy ny iriny tamin'ity herinandro ity a. Dia za hoe tsy maintsy zaraiko amin'ny ankizy ny iriny a. Tena marina mihitsy ke zany le avana fity tsy manapetra tena tsisy fony Jesosy tsika rehetrarehetra zao na nania sina ny nanao ny marina na inona tsy nety a. Tena hoy izy Andriamanitra hoe aleoko mahita anareo, aleoko saromako ny famindrapo ny fahotanareo dia aleo ihany nareo zanako, aleo ihany nareo tonga any an-danitra. Halleloia. Da iny tompany antsika rehetrarehetra izay mbola tsy voaravako a. Mahafinaritra kely ireo zitozy dia tsara be ozy Erika. Angèle Pagès eto France tahiny tompo. Eliza Tsiala Koety, Marina Tiana Canada, Moni France. Ireo mbola tsy voaravako teo a. Razana Monique efa narapaiko. Halleloia. Mahambe le hira. Tery Albenja tahiny Jesosy a. Eny ary hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Omaly moa raha nabaviberta dia mitory ny mpitory-teny a toko 112 andininy fa mpitory-teny a toko 112 andininy fa 7 sy ny 10 a no ny teny dia teo tsika ny tapaka tsy manapetra amin'ny fitiavana antsika aja tena tsara. Efa nisaotra ny fiainana koa tsika teo a. Hoy ny tenin'Andriamanitra mpitory-teny toko 112 andininy fa 7 sy 10 anatra ho an'ny tanora fanahy mba anapoizany ny avian'ny fahanterana sy ny fahafatesana. Andininy ny 7. Aran'i Jesosy. Mifaliry zatovo dia mbola tanora ianao ary aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fatanoranao ka mandehana amin'izay sitraky ny fonao dia izay jereny ny masonao a nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetrarehetra izany. Koa isolo am-ponao ny alahelo ary avy litsikasika ny nofonao ny ratsy fa amin'ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Halleloia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hoe manome antsika tonga zany dia tena feu vert Andriamanitra. Manome antsika tonga dia lalana malalaka. Amin'Andriamanitra rehefa tsy mba misy kiteritery zany. Andriamanitra tsy mba manery antsika manambana antsika basy na mitondra antsika amin'ny rojo vy zany hoe tsy maintsy aty ny lalana. Zao foana ny tenin'Andriamanitra raha zany hoe afaka tsy raha mihaino tsara fa afaka tsy mihaino tsara. Raha mihaino tsara ny zay lazaiko anareo nao izy izany raha mitandrina zay andidiko anareo raha dia misy zavatra tsara ao ambadika eny fa raha tsy mihaino dia zany hoe any amin'le vokany isika vao mieritreritra. Misy fomba fiteny malagasy hoe nenina tsy aloha ananatra fa ho aiza izy aoriana andaja. Inenina zany tsy mba eny aloha zany. Tadidiko mihitsy nampianarina anay an'izany tamin'ny mbola tany am-pianarana misy vehivavy atao inenina dia mandeha tsadidiko tsara hoe fomba fanazavandreo ampianatra azy dia misy fantadidina dia inenina tsy nalefa tany aloha fa navahana vela tany ariana. Inenina ny nataony tany nananatra ny olona laza teny aloha. Andriamanitra neto miteny amintsika hoe anatra ho an'ny tanora fanahy hanapoizany ny avian'ny fahanterana sy fahafatesana. Zany hoe eto zany tsika dia mitsino sahady satria tsara fantatsika fa raha zazitsika dia zatovitsika dia tanora isika dia lehibe isika dia antitra isika dia maty isika. Izy andeha isana maratongany fa Andriamanitra dia ny mbola antsika le tanora dia efa miteny sahady manao hoe tandremo ny ao aloha ao, mitandremo amin'ilay ao aloha. Alleluia. Dia men'Andriamanitra antsika mihitsy ny men'Andriamanitra ny olombelona rehetra fa tsy tsika rehetra ny safidy. Men'Andriamanitra sokafany mihitsy ny varavarana dia hosendana mifaly. Ary Andriamanitra rehefa dia tena miteny mihitsy ka amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mifalia mandrakariva hoy za mifalia. Tian'Andriamanitra tsika mifaly. Ary tena amin'ny andro io tena mandro hoe amin'ny andro ifaliana dia mifalia. Ny amin'ny andro efa mahaory aza efa tsy fidiny. Tsika zany tena men'Andriamanitra lalana mihitsy tsika hifaly. Rehefa mahatonga ana amin'ny tenareo tsika andao tena hifaly amin'ity fiainana ity. Fotoanan'ny fialan-tsasatra zao dia ndana mifaly. Tsika io dia efa afaka omena ianareo sahady ny daty amin'ny
tsika misy ataona dia mba mitsahatra kely ny fandarantsika. Dia amin'ity ny daty tsara ny fandarantsika dia ny zoma ohatr'izao 11 août sika ny misy fandarana farany, dia ny sabata moa misy foana ny 12, dia avy eo indray manisy ny tapabolana dia tsisy fandarana tsika. Zany hoe 12 dia 19 26 dia any amin'ny zoma 1er septembre tsika anaty commencement no misy fandarana voalohany. Zay zany manomboka le 12 11 tsika misy farany zany, dia ny herinandro niny tsisy dia ny herinandro faharoany dia ny atsasaky ny herinandro niny dia ny zoma 1er septembre tsika no misy fandarana indray. Zay zany fialatsasatra mitsika eto amin'ny akiradio amin'io. Tonga dia atsipika any zay fa mitipiko lazany hoe fotoana fialatsasatra midana efa ny asa foana tsika sy ny taona, tonga ny fotoana midana mifaly. Alleloia. Ngatsingabo fialatsasatra any ny fiainana misy dana ifalio, ifalitsika ny fiainantsika. Misy olona tena tokony hanam-pifaliana amin'ny fiainana dia tsika kristianina reto. Amen. Aza mifarifotra zany, aza mifarifotra fa tena hoe andao ifaliana. Ary eto Andriamanitra dia miteny mifaliry zatovo. Ary tena tsy ampiatsaram-belatsia, tena malalaka mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao zany zao misy ke fotoana tokony hifalianao iandro rovinana ianao vao hifaly. Dia ny mbola tanora ianao anatin'ny fatanoranao ny tanjaka ao ny hery, ao ianao mbola mankafy mihitsy, anao mbola mahay mankafy. Halleloia. Dia ny mbola tena zao fotoana mahatanora ianao zao mihitsy ny tokony hifalianao. Halleloia. Zany hoe aza mirahaty an'io zany, tena amin'io fahatanorana mihitsy tena tokony hifalianao. Halleloia. Ary eo ka ny fonao ampifalifaly ianao, misy zavatra mahafalifaly ny fonao dia ataovy. Misy zavatra irin'ny fonao men'Andriamanitra fafana ianao dia ataovy. Te hitsangatsangana mandehana, te hinakinana mandehana, te andeha voyage mandehana, te taingina bisikileta mandehana, ilalao rano mandehana, hodina Madagasikara mandehana. Ataovy. Mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao, aroka ny fonao ampifalifalinao amin'ny andro fatanoranao, ko mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Zavatra jeren'ny masonao dia mandehana misy zavatra mampifalifaly ny fonao sitraky ny fonao, ohatra mba tiako ty zavatra ty andeha hijerena izy ity mandehana. Zato teneko anareo anisan'ny fialamboly tena mba mahafinaritra ary rehefa ete ohatr'izao izy dia efa feno aty amin'ny toerana naiza misy dia manenjika an'ireny mihitsy rehefa ete ohatr'izao. Hitanao le exposition ana fiara taloha reny, le exposition ana fiara efa taloha be reny, tena reny zany tena zavatra tiako. Azo amin'ity izay hiaraka amiko rehefa amin'ny tiako volana inona moa ny salon de l'auto ao Paris, salon de l'auto de Paris. Dia izay hiaraka amiko dia ndao hijery salon de l'auto tsika. Zany zao zavatra mba mahafinaritra tena andehanako. Entiko ireo zanako roa lahy ireo indrindra tena tia misy an'ilay exposition ana tômôbila taloha reny dia tonga dia mijery dia mankafy dia rehefa ohatr'ireny moa dia eo ny tompony dia miteny mihitsy dia mba tiako hinona kely ny feo fa ahoana danao izy velony dia nameno an'ilay feo mahafinaritra, mahafinaritra ny foko zany, mahafinaritra ny masoko zany. Tena tiako miadiadevitra miresadresaka kely amin'ireny tompotompona tômôbila reny. Indrisy moa tsy manan-karena fa raha zany hoe mividy anankiray tsara be tamin'ireny fiara taloha ireny tany Madagasikara ny nanana. Tany Madagasikara nanana voiture de collection mihitsy tiako reny, mahafinaritra tena tiako dia mandeha amin'ireny rovina reny andeha andreny efa hoentina amin'ny fauteuil roulant, indrony mampinona mba eto ijery.
mampirina koa am'zany tsy afaka am'izany ammanana zairy mampirina zany midana dia am'zany zany mampirina hoe da faliry antitra de mbola antitra ianao sanao karaoke any mba tiako ridady zany karaoke evangelika reny zary mampirina ty mijery taona ambily fa tsisy tsony zao mihitsy ny fotoana anaovana any reny zao de mandehana ny am'izay sitraky ny fonao sy izay jereny ny masonao mety alleloia atreo aloha mety atreo aloha misokatra ny varavarana fa zao Andriamanitra mamela antsika andeha fa nefa kaya mbola misy teniny ao aorianan'io farery zatovy alleluia misaotra de ifaly zatovy farery zatovy de mbola tanora aoka ny fonao falifaly anao dododododo amin'ny andro fahatandrano ka mandehana ny am'izay sitraky ny fonao sy izay jereny ny masonao de faly daholo ny olona Andriamanitra mahafinaritra tsisy ohatranao anompanao hatramin'ny farany a nefa eo am'izay le nefa n'Andriamanitra nefa aoko fantatrao ao entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao am'izany rehetra zany Jehova kosa rangaha ozy tsika aketsika lefa nytia endrasany eo amin'ny tournant aloha ao endrasany eo amin'ny tournant aloha ao misy fitsarana kay ao aloha ao oentin'Andriamanitra ho tsaraina am'izany rehetrarehetra zany ianao tavavoaka amin'ny mpamidina ve le feo mety tavavoaka n'izany aitsika nefa amin'ny lalina migodany tia ao aloha ao verina fotsiny film ainao tariny jery an'izao de mifaly de nampifalifaly anao ny fonao de nahita am'izay rehetra sitraky ny fonao sy zay jereny masonao aoko fantatrao fa ety nefa anao de ho tsara iny aika ao ambadika ao miandry atsika ho le fomba fiteny miandry atsika ao amin'ny akodimiranao Andriamanitra ozy Andriamanitra mbola ho tsara iko nareo fa zany hoe le izy zany zao le avana mifaly de mampifalifaly ny fo de mandeha am'izay sitraky ny fo sy zay jereny ny maso fa inona moa le atao hoe fitsarana ny fitsarana de tsy voatery ratsy satsika mata tena ho tsaraina le devoir ay nga ratsy zany tsaraina devoir za zao androany voninahitra n'Andriamanitra nanala baka français ny zanakay fity tsara note be mihitsy izy ambony tsara noteny halleluia 17-18/20 azy ny orale sy ny antsoratra halleluia hoan'i Jesosy ny voninahitra tsy le fitsarana nge tsy hoe ratsy foana ho tsarain'Andriamanitra am'zany de misy olona afaka teny tena marina ho tsaraina ve misy olona afaka teny aloha izy tsara ny fitsarana zany nge verenina tantaraina zavatra nataonao de tenenina hoe nafinaritra fitsarana nge zany sy hoe ay ratsy zany fanomezana noty ke zany nga ratsy aina nisy fanadinana tsy asiana noty ry avana inona ny anaovana fanadinana ny ainatsika eto amin'ity tany ity de manao fanadinana mipase examen nge tsika eto amin'ity tany ity mianatra de mipase examen de tsaraina am'izay ny kopia atsika tsaraina am'izay ny zavatra nataotsika zany hoe Andriamanitra mitenezika hoe tsy hoe voatery hoe miandro eo amin'ny akodimilana hoe tanao zay kapanina atsika anao zay afaty atsika anao zay avela mandeha le olona tsy eo amin'inyle mafaliry zatovy de mbola tanora ianao aoka ny fonao falifaly anao amin'ny andro fatanranao ka mandehana am'izay rehetra sitraky ny fonao sy jereny masonao eo Andriamanitra miandrandra ny fahendrentsika miandrandra ny fandresetsika ny fahendrentsika azafady hoe raha omena zany ianao lalana malalaka raha hitsaranao Andriamanitra aorina an'iny noty tsara sa noty ratsy no azonao zay fotsiny le izy tsy maintsy ho tsaraina tsy maintsy iseo tsirairay eo anatrehan'Andriamanitra isika reto olo tena rany miomana eo amin'Andriamanitra ao de eo am'izay ianao vo hita hoe ary ianao tamin'ireny lasera nandeha iny fa maninona ianao de nandeha tamin'ireny lalana ratsy hoe
dinona dolo re zavatra nijerenao amin'ny masonao reny ve no nafinaritra amin'ny masonao na tanora faliry tato reny ve le teo fifalianao taizanao no ny faly tany anaty boîte de nuit ay nga hainao tsy zanak'Andriamanitra nga rehefa eo mifaly dia anaty boîte de nuit nga any ihany ny hitana fifaliana Jesosy tsy nahita fifaliana tany fa Jesosy nahita fifaliana miakatra eny tendrombohitra mihaona amin'Andriamanitra manao ny sitrapon'Andriamanitra anao ka ny finoana ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao ohatranao le finoana ampifalifaly anao zay taloha rehefa amin'izay mbola tanora be dia eritreretinareo mivoaka izay amin'izany tamin'ireny crise ny 2002 crise politika tamin'ny 2002 tao Madagasikara mbola betsaka ny tsy teraka teto tamin'izany 2002 zany ngambany na mety efa nisy teraka mbola nono mbola nampinonoana tamin'ireny zay tsisy carburant mihitsy afo be carburant 35 000 francs ny litre tamin'izany tsy haiko zoatra na litre ny carburant ny Madagasikara ny essence amin'izao fa tamin'izany any amin'ny risoriso no mahita dia 35 000 francs ny litre zay tamin'ireny nahita zay tamin'ireny nanao vary maizina mividy misy namana mividy citerne mividy amin'ny citerne dia zay mividy amin'ny litre maro be dia avy eo zay mivarotra maka tombony hifonana amin'ny Jesosy 35 000 ny litre ny essence dia ny atao atao ohatry izay atongavany tôbily eo Analakely eo Analakely eo dia tsy mihodinkodina maka izy io fa dia eo dia mipetraka amin'ny tany eo izy nareo maraina alina paraina ny andro dia inona mampifalifaly ny fona eo mimeme amin'ny zavatra ratsy miteny ratsy dia miteniteny foana dia mimeme amin'ny zavapoana zany no mampifalifaly ny fonay teny ratsy mieritreri-dratsy feno maloto ny vava miteny maloto miteny fihetsika tsy voahevitra rehetrarehetra fa ahitana fifaliana parain'ny andro mahita tsirony amin'izany mimeme tapatsinay mandadilady eo amin'io arabe eo Analakely io tapatsinay amin'ny zavatra teny teo zany fifaliana tsy mihetsika eo fa mahita fifaliana meme dia manaonao foana zany zao fifaliana no fo fa avy eo amin'izay ho tsaraina ao anatin'izao ao ambadika izany inona ny mety fitsarana hivoaka raha miteny ratsy ny mampimeme antsika inona ny fitsarana mivoaka raha mijerijery zavapoana sy zavabetaveta mijeren'ny masontsika iny zany ny tena mahafinaritra ny masontsika satria ny tena androanitra hoe mandehana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jereny ny masonao ny tena vahaolana reto ry havako malala tsika mila mifaly menan'Andriamanitra lalina mifaly isika tsika tsy tokony atao ohatra fitsarana raha zavatra tsy hitondra noty ratsy eo amin'ny fiainantsika ny ataontsika azotsika zoatsika mifaly tsika zao eto mitory teny dia afaka mifaly zay zao rehefa tianareo dia hitanareo memetsy ina ary mampimetsika ny tantara blagy ratsy fe misy teny ratsy fe zahako memenareo tamin'ireny na nareo zay tonga eo miresaka ohatra hoe resaka olona lanomoka ohatra ny lohany memezantsika fa meme 5900 ariary efa mitady hitovy tamin'izany ihany soatra rahalala any namelo moka taty aminay tamin'iny pentekostiny na ampime reny ampime iny dia ndiko lazaina zany hoe tsy mifaly ny olona fantatrany fitsarana ka nisy zavatra ratsy hita tao anatin'ny fitsarana Andriamanitra tena mitsara Andriamanitra tena mitsara Andriamanitra dia mamenoty tsara ho an'izay nanao tsara Andriamanitra aza matahotra no tsaraina zany raha zavatra tsara ny ataontsika fa Andriamanitra koa mitsara dia mamenoty ratsy ho an'ny ratsy fitondrantena ozy izy ilay mpitoteny ao ambadika eo fotsiny dia efa mahitsika hoe ole tenin'Andriamanitra toteny toko fahavalo andiny faha 1 sy faha 12 toteny tokony toteny toko fahavalo andiny faha 1 sy faha 12 Halleluja
amin'ny anaran'i Jesosy. Saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamaliana ny ratsy atao, dia izany ny krizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy. Eny, na dia manao ratsy injato aza ny mpanota, ka ela velona ihany, dia fantatry kosa fa isoany izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany. Hitanareo ny tena Andriamanitra efa afatesana ny tamboliota. Fa matetika tsy maty eo ny mpanota. Raha tsy kritika mba hoe vao manota to dia maty, dia fa tsisy tetotsika hoe vao manota nanota dia maty, izay manota tonga dia mihitsitra. Sofa tsy izany Andriamanitra. Andriamanitra avela ny loha mandeha eo. Mampisaka ny masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy Andriamanitra. Mandefa fofinaina ho an'ny manisy rivotra foana ho an'ny nanao ny sitrapony sy ny tsy nanao sy ny mpaniratsira sy amin'ny mpaome voninahitra azy. Ary tsy tanterahany vetivety ny famarina ny ratsy atao. Manao ratsy ny olona androany dia mbola velona ihany. Dia tsika nefa manao ny tsara, ohatra miezaka manao ny tsara, dia mbola miara velona amin'ilay mpanao ratsy eny ihany. Tsika ahoana koa ary izany Andriamanitra kosa rangahy. Tamin'ny ampateniko anareo, misy fotoana amin'ny asanay io taloha, asanay mivarotra automobilina, tena misy fotoana ilanao mihitsy hoe fatoranao an'Andriamanitra, dia tena misy fiavahana mihitsy hoe reto tsy matahotra an'Andriamanitra, ty matahotra an'Andriamanitra. Tao tamin'ireny krizy ireny, tamin'ireny krizy tamin'ny 2009 ireny, dia BDB ialako tsiny, BDB tamin'ireny ny tomobily-panjakana tamin'ny 2009 ireny BDB ny tomobily BDB mihitsy tomobily-panjakana reny Nissan Nard body double cabine reny, tomobily ministera, tomobily azo tamin'ny appel d'offre eny amin'ny nivon'ny ministera ireny. Tamin'ireny krizy ireny BDB tamin'ireny fiarakodian'ny fanjakana ireny no misy nangalatra, misy nakatsokosoko satria baranahany tsisy fanjakana dia samy nakiny teo amin'ny tandrify azy. Dia rehefa nilamilamy amin'izay ilay krizy, lamilamy amin'izay dia efa nitsangana amin'izay fidoran'ny tetezamita, dia inona amin'izay zavatra misy karazana olona amin'izay mahitahita mialatsiny aho fa tsika tsy hoe manaratsy olona na manaratsy fidorana fa izay zava-nisy izay efa volombelona izany misy olona izay mahitahita ao ananinao dia avoaka ny tsikelikely amin'izay ilay tomobila tamin'ny andron'ny fidorana teo aloha. Dia etretinareo tamin'izany nisy varobovana reny Nissan Nard body double cabine reny izay maka 50 millions de francs, misy numéro WWT. Alatra ange zany zavatra tsy marina, tsy zavatra tsy ranona ange zany 50 millions de francs. Betsaka ny namanay ny vidy tamin'izany, nefa ny zavatra mbola midina 125 millions raha kely indrindra 150 millions, fa 50 millions de francs tonga dia misy io milamina taratasy amin'izany mba vita ara-panjakana taratasy fa izay mahafantatra hoe tsy normal no zavatra izay tsy mividy an'izany. Io zany zao dia inona ny zavatra ny olona mividy vetivety kely dia lafo 100 millions 125 millions, ianao mba nanana kely an'ilay 50 millions any fozy anay tsika tsy manao an'io neny rehefa tsy manan-karena amin'izao tsika dia aloha tsy anana fa zavatra fantatra fa tsy ara-dalàna io. Tsika tsy mividy alatra izany tsika tsy mividy zavatra azo eny amin'ny tsirariny izany ry havana. Remanao hoe hampiasa vola dia zavatra efa fantatrao zao hoe tsy normal ty novidinao, tsy hitahin'Andriamanitra anao zany. Ninaina mandeha lavanty reny misy fotoana zay mahavariana amin'ireny mahavany dia misy fotoana mantsy misy lavanty dia mba mamonjy an'ireny lavanty reny fa mahavariana anahy ohatrany tsy mety mahazo amin'ireny mihitsy izay, ohatrany efa todo latsana dia lasan'olona dia gaga mihitsy dia indray andro ary efa nanao lavanty dia misy tena efa fanaovana lavanty zay mantsy ao Antananarivo dia isaky ny zoma-paran'ny volana ohatrany misy efa huissier zay mpanao lavanty ireny tomobile na entana an'olona tsy mahaloa volany amin'ny banky na ohatr'izany dia sotomina manentan'olona dia amidy. Fa tena indray andro tena nanao lavanty, tena efa azoko misy tomobile miofrako no nety ilay lavanty, faviarina 5 millions, taovy 6 taovy 7, 10 millions, 10 millions ray, 10 millions roa, 10 millions telo, raty rakoto salama ohatra. Fa zao tena zavatra mray misy fanahariko mihitsy malahelo be ametratra ndry ty zao zany any tena foatra mantsy rerareny lavanty reny dia mba eo ihany ny tompony anaty olona ao mba mezaka te azo an'izy dia mba hifanananiko.
dia atao anatin'le izy tao a tena reko tena nisy fanahy tena nyteny efa mivavaka tsy etany zany a ohatry malahelo zany hoe lasako zareo teo dia desista fantsy nanomboka to tena noty dia zany tamampiny tsy mividy lafanty zany tsontsika alahelon'olona mantsy reny misy olona ambadika reny zany misy olona nitomanina angalana reny dia lavanty eza tsy vidinaiky manko efa zavatra alatra tsy azo atao zany dia inona tiako tenanao eo zany a hono tenandroany saingy tsy valiana eo ano eo tsy variana vetivety fa malina saterana vetivety fa malina ratsy atao dia zany mikirizan'ny fon'olombelona fony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy eny fa na dia manao ratsy injato aza mpanota ka velona ihany ary tena velona misy mpanao aferanamanay zay mividy tamin'le zavatra eto biblioteka reny vetivety ny volona ny tonga dia mitombo be satria maninona zavatra vidinao 50 millions a lafinao 125 millions 75 millions zany tombony fotsiny ao anatin'ny fotoana fohy raha mividy anankitelo na efatra amin'izany dia fa azonareo an-tsaina angamba ny tombobarotra amin'izany fa tena midangana zay tsy sa zay mbola miaina maka tombony kely 2 millions sy ny 5 millions sy ny ohatr' izany eto satria fanefa kosa hono ten'Andriamanitra na dia manao ratsy injato aza mpanotaka velona ihany dia fantatro kosa fa isoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany zany ny tenanao androany rehefa tsy mahazo tombony amin'ny rariny a dia aza aleo tsy manao raha manao varotra ianao aleo mandeha amin'ny fahatorana an'Andriamanitra tsika zany hoe eo zany Andriamanitra tsy maintsy mitsara foana araka ny teniko taminareo Andriamanitra mitsara foana fa araka ny teniko taminareo hoe ny fitsarana tsy voatery ho ratsy azonareo tsy voatery ho ratsy ny fitsarana fa afaka misy mihitsy a fitsarana tsara alleloia miandry kely tsika azafady ry havana mialatsiny indrindra amintsika atsika misy zavatra amboarina kely mialatsiny indrindra amintsika misy ny fandaminana kely vetivety a tsy maintsy atao alleloia ny fitsarana zany tsy voatery hoe zavatra ratsy ny zavatra ratsy atao a androany mbola tsy mivaly io ary zay tenen'Andriamanitra hoe ataovy aloha ataovy aloha fa zao a any amin'ilay vao manomboka dia antsika dia efa mieritreritra iza moa za mena lalan'ity sady isotro rano kely mihitsy alleloia marina any amin'ny mami mafana be mihitsy aty aminay dia aloha isotro rano kely mihitsy dia ilay tsy nisotro rano fa nisy zavatra ndraiky kely alleloia voany fotsiny zany fa mahita zany tsika ny mpitoroteny toko 7 mifaliry zatovo dia oko fantasitsika iza moa io zatovo zangy io dia ianao dia raha zatovo tsika voatery tsy maintsy hanao ratsy ve raha hoe faliry zatovo raha hoe andeha ve tsika hoe ampifalifaly ny fotsika dia tsy maintsy hanao ratsy fa mialohan'ny nanomezan'Andriamanitra io fahalalana io nge efa fantatra hoe iza moa ianao isika misy tantara anankiray ao baiboly ao tsika zany afaka mandeha manao araka zitraky ny fotsika fa tsy tsara fantatritsika fotsiny hoe tsy maintsy misy ao ambadiky fitsarana ary io fitsarana io a mety ho fitsarana rehefa tsika tsaraina ao inona ny famfatesantsika misy koa ny fitsarana kely
mazavaiko zay rehefa aveo fadoatra tsika jereny hoe fitsaran'Andriamanitra efa maty zany tsika de miseho anatrehan'Andriamanitra tsika de sokafana ny boky de ny boky ny fiainatsika de tantarina ataony am'izay tamin'ny anina izy tamin'ny anina ianao nomena fahalalahana de reto amin'izay reto zavatra nataonao Andriamanitra zao ve mba fifalian'ny fonao potra atao aloha zavatra nataontsika iny aminao tomena na tsy mpahazo azy izy fa any mendrika azy na hoe nahafinaritra kosa ianao zany na hainy faly tao amin'ny fifalian'ny tompo sy midira ny fifalian'ny tomponao koa ty an-danitra alleloia Luka baketsika maky ny teny ao amin'ny Luka fanoharana nataon'i Jesosy izy ty Luka 5:10 Luka 5:10 manomboka amin'ny 10:11 de nitantaran'le zazalahy anankiroa zanaky lehilahy mpanankarena aroa Jesosy nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy aroa le zany tamin'ray raiko me ho any anjara fananana tokony ho ahy tsy niadevitra le ray de nozarainy tamin'izy rahalahy ny fananany ary ny afaka kelikely de nangonon'le zandry ny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra izy de nandany ny fananany tamin'ny fiferomany ratsy zany hoe naninona izy zany araky le mpitolo teny teo io zazalahy io zany niainga avy teo amin'ny dadany io nanambola nanana fanapahan-kevitra malalaka amin'ny fanapahan-kevitra de tonga tamin'ireo mifariry zatovy de ny mbola tanora ianao aoka ny fonao falifaly aminao amin'ny andro fatanranao mandehana am'izay sitraky ny fonao de zay jeren'ny masonao tanterahany azy nalainy ny anjara fananana de nandeha ny falifaly izy nampifaly ny fony izy zay jerena masony tena ataony zay jerena masony tena lehany zavatra hitany fanafinaritra azy tena ataony ny vola veny tsisy asy izy nandeha de nylandany ny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra le makany an-tany lavitra efa mba ela mba niriny tsara venareo mbola lavitra ny dada mba tsy bedy tsika nge rehefa tanora rehavana tsika rehefa mbola dolatsainto de zavatra mba mahafinaritra tsika lavitry ny ray aman-dreny io zay tamin'ny fahatandroany misy fotoana zay efa hoe andeha hitsoka ao an-trano tananga ialo ndo tsika nao ndo tsika hikamana ndo ialana an-trano zay tamin'izany zay mpinamana atao efa mpinamana zay tamin'izany de efa nao programme izy andao ranga ialo ao an-trano ndao ialo amin'ny ray aman-dreny ohatra bedy lava tamin'izany zay bedy lava de tena andao hitsoky andao andeha de anytsika mitady asa de manangom-bola de manofa trano daholo miaraka amin'ny trano anankiray de ao amin'ny ray marina misy te hifoka sigara de mifoka amin'ny telo marina vao misy te hody de moa zany mba fanirinetana ary misy namany tena lasa tokoa misaorana an'Andriamanitra za tsy lasa efa vita ny eta-kely fa mbola fahasoavan'Andriamanitra sy fitahin'Andriamanitra de tsy nandeha de ny azo mba fifalian'ny fony nafinaritra ny masony de ny mandao an'le rainy de manao zay tiany mandany ny fananany rehetra tamin'ny filalaovany ratsy tamin'ny fiveromany ratsy zay zany ny azy mba nomena fahalalana izy de ratsy zavatra nataony ary efa lany avokoa ny fananany de nisy mosary mafy tamin'izany tany zany fikanahitra izy de nandeha izy ka niakina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany zany ary de nirahany tany an-tsahany iandry kisoa ary sasy ny ameny ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy ary ranody ny sainy de hoy izy indrisy maro ny olona karamain'ny raiko manakanina be deabe fa za kosa maty mosary eto iainga de ody any amin'ny raiko ka anao amin'ny raiko hoe raiko efa noto tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanako ntsony fa atao fitakany anankiray amin'ny olona karamainao de niainga izy kanakany amin'irainy fa raha mbola lavitra izy de tazandrainy ka hony anazy izy ka niazakazy de niazakazaka ka namiana ny voziny sady nanoloka azy ary le zany nanao tamin'ny hoe raiko efa noto tamin'ny lanitra sy ny tany teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanako ntsony fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahany hoe raha maingana ny akanjo tsara indrindra de afakanjoy azy syperatra ny tanany sy kapony tongony ary eto aty ilay zanakombo mifaky ka vonoy araoka isika ihinana sy faly fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very ka hita indray de nifaly izy tanao na le raiky nge mba mifaly le raiky nge tena tia mifaly tsy raha tsika hoany mifaly ary fotoana tokony hifaly satria hita maverina le zaza zao zany zavatra tena hitako takarto anatin'ity tantara ty rehefa nitory anomana tytoryteny ty de zao hoe tena nitahiny tompo ty zazalahy ty no tahin'ny tompo ty zazalahy ty
satria nahoana nandeha ihany izy andehana ary tanora fa liry taloha dia mbola tanora ianao afaka ny fonao mpifalifaly ianao amin'izay rehetra lehanao amin'ny andro fatanondranao ka mandehana amin'izay tsiraiky ny fonao sy jereno masonao nataony zany nefa aoko fantatra fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina amin'izany ao le hoentina ho tsaraina io zany a maty tsika tsy afaka manova ninina ntsony efa vita ny tary vita ny fiesta isan-karazany dia hoe ten'Andriamanitra hoe hoentin'Andriamanitra ho tsaraina amin'izany isika le manao an'izy kely avana malala ohatry ny rehefa eritreretina ny azo atao ihany ianareo rehetrarehetra reo le hoe matsiaro voateritery amin'ny fivavahany reo zany dia za mitena loatra azo atao ke mandeha manoty azo atao tsy hoe tsy azo atao fa ny tena problème be dia zao ho tafaverina eo anoloan'ny ray amin'ny fahavelomana le ty zaza ty ity zaza ity zao a raha maty tany amin'le tany lavitra tany izy azonareo dia tapotra tsy afaka noditro ny sainy tsy afaka nody teo amin'le ray tsy afaka ny bebaka tsy afaka ny fona ny fifonany zaza ingeny natonga azy miverina reo an-tranony ray dia tine voafafa le fahadisoana rehetrarehetra tary satria n'inona tafabebaka alohan'ny fotoana raha misy zany olona eto manota be tsy misy ohatr' zany ka azo ny olona io antoka mihitsy hoe fatany tena fatany tena napahitana anazy hoe any amin'ny faha-empolo taona izy voafaty ka io olona io mbola 30 taona 40 taona zao dia afaka manoty satria nao ninona mbola tsy tonga eo amin'le fitsarana ianao satria mialohan'ny atongavana eo amin'le fitsarana ny fomba elana amin'ny fitsarana io dia tahaka n'ity zazalahy ty nody alohan'ny fotoana nody izy ary ten'Andriamanitra dia milaza fa Andriamanitra maro-po sady be famindram-po voentsika ny teny hoe fity tsy manapetra hoy le hira ianao zay nania siozy izy dia tongava ty fa Jesosy amafanao amin'ny rana mahasa ny fahotanao fity tsy manapetra ny anazy raha ohatra zany tsika rehetrarehetra hoe mandeha hanota ka mbola tsy tonga ny fotoana ilantsika eto ka hanorina antsika eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny zavatra ataontsika ndo bebaka rehefa vita ny natao ity zazalahy ty ngefa tena nahazo tombony izy mihoatra amin'le ray efa mba nandeha ny liba sy nandeha ny jery zavatra le ray le zaza eny tany an-tsaha ihany dia eo amin'le ray dia any an-tsaha dia ohatriny raha jerena zany dia ohatriny nahita ihany hoe le zazalahy ty efa avy mifaly dia jerenareo avy mifaly izy lany ny arenany mbola niverina ao an-trano ihany izy mbola namonona omby raha ny tena marina efa tokony anjaran'le anankiray io angalana atao iombo mifahy io eto teo izy ny zanak'omby nafa ka voloy raha ny tena marina efa tsy misy anjarany tsony hoe nyparany efa lasany daholy laniny tany nina omby mifahy izy tany nataony masikita natao barbecue niaraka tamin'ny olona fanana rehetra efa lasa fa tonga tao izy efa mifananan'le ray indray no angalana fisy tafaverina ny faliry zatovy dia mbola tanora ianao dia oka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fatanoranao dia mandehana ny amin'izay sitraky ny fonao dia mandany amin'izay jerena masonao nefa aza ty fa mbola tsaraina ianao mbola iseho alohan'ny fitsaran'Andriamanitra ianao tsika nefa tsisy malalo ireo viana ary ty za ty iseho amin'ny fitsaran'Andriamanitra tenin'Andriamanitra dia miteny mazava tsara miomana iona amin'Andriamanitra ao alleloia miomana iona amin'Andriamanitra zany hoe ny ataontsika eto tsamana inona miomana foana halleloia any amin'ny boky ny Amosy misy an'izany teny zany sady tahiny tompo ihany aloha raha nabavy mamimo mbola sy narabaiko teo raha antanira Marie Charline efa narabaiko teo andrianjafy ny asina tonga soa ny asina halleloia Amosy raka efa kitsika amin'ny boky ny Amosy
ny Joel, Daniela, Hosea, Joela, Amosy, Amosy toko efatra, 9:12. Raha ao zao raha navavy Geneviève-Andriamananjara, tsy haiko raha ao izy, dia ny vadiny zao taloha, mino fa mbola hatramin'izao tsy taloha ka manana le fandarina hoe miomana eo amin'Andriamanitra. Misy pasteur izy koa efa notomany manana zay anarana, manana zay anarana fandarina zay miomana eo amin'Andriamanitra. Io Amosy toko efatra, 9:12. Zao ny ataoko aminao ry Israely, satria anao izany aminao dia miomana eo amin'Andriamanitra ry Israely io. Zany hoe miomana foana ianao eo amin'Andriamanitra. Eo ampanaovana ny zavatra ataonao zany anao dia efa miomana foana hoe za ty nge ka eo amin'Andriamanitra, za ty nge ka handalo fitsarana ahoana amin'ny manao an'izao. Ny tolo malagasy ary malala hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tapony loha. Anena tsisy mahita ary ianao mena malalaka nge ianao andeha hifaly sy iravo mila fantarinao foana hoe ataoko ty fanahoelana moaingana tsy maintsy isy anatr'Andriamanitra masoavy ty sa tsy masoa. Aleluia. Masoavy sa tsy masoa. Le raha tao tamin'ny Luka 5:12 teo nazasa aloha izy nandeha ny zavana finaritra mbola mba velona ihany izy afaka nandeha nanatona amin'ray zavatra sarotra be ngerana zany hoe ianao mpanota nanota be mihitsy ianao dia tratra ny accident mahatsirabina ianao ohatra dia ianao efa ry amin'ny réanimation 3 mihitsy efa any amin'le andrasapotsiny anao vao sainao te hibebaka fa tsy mahatsiaro tena tsony. Izy izy rehefa misy an'ilay olona marary mafy ireny, misy indray andro misy olona tsy indray andro fa misy fotoana ohatr'izany misy olona efa marary mafy dia efa tonga dia hita hoe olona efa olomody ty olona ty. Zao no teneninay foana amin'olona ampy bebao izy, tena mbola mahatsiaro tena ampy bebao izy asevy mibebaka. Aleluia. Amen. Ampy bebao. Fa raha mialy eto tsika tsy tafabebaka. Ity le zanakadaly ty tonga teo anatrehan'ny ray ihany tamin'ny fahavelomany dia nandray famondrato. Zao ry havana malala, ny fialantsika amin'ny fitsaran'Andriamanitra, ny ratsy rehetrarehetra nataontsika efa ny tamin'ny sitraky ny fotsika dahotsika. Ny zavatra tokony ataontsika dia zao, mba hahitantsika ny famondram-pon'Andriamanitra indray dia ny fidirantsika amin'ny ranony batisa rery amin'ny alalan'ny batisany fibebana na batisany fiverenana miverina alohan'ny fitsarana. Raha tsy vitantsika nanao zavatra tsara be foana, raha tsara moa nataontsika tamin'ny tsika nandeha ny faly sy ny ravo fa mahatamora antsika hinona moa ibebahana dia toizo ihany ny lalany fa ny faly tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Fa raha tsapantsika mihitsy za ty tena tsy netiny nataoko mba ilana amin'ny aya, ilana amin'ny tahotra ny fanaova fidirana amin'ny rano batisa na mampilamitsainy anana fiadanana satria manomboka amin'iny ianao atao batisa iny fa fahana daholo. Zay rehetra nataonao tany amin'ny faha tamin'ny rano rehetra rehetra ny fafana. Dia tsisy hotsarovana intsony ny tenin'Andriamanitra. Ary koa ny tenin'Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra dia minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana. Zany hoe misy fotoana tsika tsisy nanao marina tsika reto, samy nanao ratsy daholo fa tao amin'ny andro ny tsy fahalalana ireny. Misy olona angelavana tsy fantany koa hoe ota, tsy fantany izany hoe sitrapon'Andriamanitra zavatra ataoko ty. Ary iny olona iny rehefa anatona an'Andriamanitra, toy izay Andriamanitra adinoko ilay taloha hoe ianao ary mbola tsy nahafantatra ny sitrapoko fory. Fa ianao ankehitriny efa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Ity raha kely ity tonga ara-potoana tsy ny anjeran'ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy ny anjeran'ny fitsaran'Andriamanitra. Ary mino aho fatahorinan'io nandamina tsara ny lalakaliany amin'izay izy. Averintsika amin'ilay teniko teo. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny lafin'ny faharoa indray dia hoy ny tenin'Andriamanitra anatra ho an'ny tanora fanahy mba hanapoizan'ny
iavian'ny fatelo toetsika nresaka momba ny tanora aranofo tena le mbola le tena anatin'ny fatandrano vaoko ny tanora ra-panahy eo tsika miditra am'le hoe Andriamanitra ohatra efa vita batisy tsika tadiva tsika rehefa vita batisa dia lasa miakaikikaiky kokoa an'Andriamanitra zany tsika dia manomboka jeren'Andriamanitra akaiky zany tsika ary eo nomboka ny tanora fanahiny olona sy ny antom-panahy misy fotoantsika mbola tanora fanahy dia mbola tsy fantatritsika tsara mbola manao tsinitsinina fa tamin'ny terinandro izy resaka tamina olona zay dia tena mafy be mihitsy pastera izy fa tena mandalo ato mafy zay fa hito ambavaka dia za zao miteny an'izay olo zay hoe voatsela akory zay olo zay ny raha tena no andro sabata tsy andro sabata dia tsy nanao sabata izy ny andro sabata kiravana mila tandremana didin'Andriamanitra kiravana ny andro sabata ary eo amin'izay tsika miditra amin'ilay tsy mbola tsy nitanina sabata zao zay olo zay nefa zay olo zay efa vita batisa zay olo zay efa tena hoe nandray tombontsoa Andriamanitra manao zavatra manao dingana meloa antsika foana misy tsika manao batisa dia inona no mena Andriamanitra karazana fahasoavana fijorona mavolombelona tsisy afa-tsy fahasoavana misaotran'Andriamanitra voninahitra n'Andriamanitra fa ohatra taorina le batisa fa ao ambadika iny kerevany Andriamanitra kere manome antsika fahasoavana anjara fahasoavana iny miandrandra zavatra amintsika hoy ny tenin'Andriamanitra hoe korana mo voalobodratsy izy nefa ny zavatra nataoko taminy zavatra tsara avokoa mikolokoloko ny karakaraiko na siko zezika tena tenaiko mofo voa tsara kona ninona izy namofo ratsy izy le voatory tenin'ny solitsika voaingana kely iny fa raha eo tsika mamofo voa ratsy dia miditra amin'izay le fitsarana ary eo le tenako hoe misy mini fitsarana kely fitsarana madinika tsy miandry antsika le maty Andriamanitra rehefa eo akaikin'Andriamanitra zany efa manomboka manakaiky an'Andriamanitra nanomboka nandray tombontsoa ny zanak'Andriamanitra dia tady dio ry havana fa tsy mitovy amin'ny olona tsotrantsony ianao eo ianao le tokony andinika eo ianao fa le toga eo amin'le tanora fanahy eo ianao le tokony andinika vo hoe mifaliry zatovo to dia tsy maintsy mieritreritra foana hoe zatovo fa avonto zanak'Andriamanitra azy le olona tena mandalo ady be mihitsy apasitera tena tambavaka fa mikorotana zao ry havana ary rehefa ohatra tsika ohatr'izay dia tsy fitondranam-bavaka ny ilaina fa ianao tonga hoy le tenin'Andriamanitra tamin'ilay zazalahy teo hoe raha eo tsy mahendrika natao hoe zanakao fa tena sao ny zavatra nataoko fa raha izy fany anefa raha mba mety rehefa tratrany zavatra ohatrena reny nizatra tsy nety ianao fa zanak'Andriamanitra dia nisy zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao dia tadidinao misy nefa hoe ty za dia tsy nitandrina sabata ohatra na dia za dia mbola nanaonao foana dia tsy fitondranam-bavaky ny olona ny ampilamina amin'ny problemanao fa ianao miverina manaiky eo anatrenanao le tena tsy nety ty nataoko ty hiverina tompo misy fitsarana kely zay lasa tsy mety tampoko zany ny zavatra ataonao fitsarana iny iny le vokatra zavatra tsy nety nataonao tery aloha tery nefa tarovy hoentin'Andriamanitra ohatrany tsy miandry an'lenao maty dia tsara ineo anatrehan'ny anjely fa le fitsarananao madinidinika ety amin'ny fiainanao tontolo herinandronao angeo atiavina miteny anareo nareo rehefa zatra nitandrina andro sabata zany aza manandrina tsy mitandrina andro sabata indray mandeha zany teo izay ny nandalo io tsy resaka hoe lalàna be dia tena rojo vy fa ny sabata dia tsara fantatritsika Andriamanitra aloha mitsahatra tsika koa men'Andriamanitra navadika Andriamanitra ho didy mba ho tandrimantsika fa soa tsika tsika le mitsahatra iny ravana eo amin'le fitsarantsika iny ravana tsy manao ninina Andriamanitra tsika zao rapitso manomboka eto hitsahatra zao tsika aza dimy fa mifady any tsika rapitso raka izy misy an'ilay fananganana taorina natovantsika ny fanosorana rapitso groupe zay maresy dia ina zavatra mitranga tsika zany zao inona moa zavatra tena teo ny tsika mipetraka eo mitandrinandro sabata io ohatra indreny fiarakodia avy nandeha lavitra dia miditra eo amin'ny station service dia eo ianao jerena daholo zay tsy metimety momba anao jerena pression en pneu nonanona pneu averina amin'olona ohatrany tsy ampy rano ohatrany sofisofy mihitsy anao ry ny herinandro ao tapohana rano ny sasany zany maty ny jiro ilany ao asiana ampoly ao misabata taorika anaovana an'izany
ty anankiray ty ohatsy ny tefa tena inona re efa tena re lano mihitsy ny carburant ao fa ampina ny isika taka ny fiarakodia ny réservoir atsika 60 litres 65 litres eo ny réservoir ny fiarakodia anankiray en moyenne zany de zao tsara fantatrao fa ny autonomie atsika de nataon'Andriamanitra 7 andro fenona hery ianao rapitso anaty fotoam-bavaka de iny mahatra anao hatramin'ny somarivo misy amintsika zao tonga eto efa somary reradraraka nandalo ala nandalo olana zay rehefa mandalo olana mandalo ady tsy andray zay atongavany andro sabata eo ny navozana indray ny hery eo ny anavozan'Andriamanitra indray zay any anaty zay miainga etsika rapitso arivo ohatr' zao hery vaovao etsika fa ny autonomie anao tsy mavita roa herinandro zany azakaka zany hoe nandalo ady fe tsy nilamo mihitsy le herinandro satria tsy nitandrinandro sabata ianao zay fotsiny io na oentina mavaka na tsy oentina mavaka efa nohaninao melo le zavatra mitrangana andritra ny herinandro taorinany atao fotsiny tonga ny sabata rapitso de ndao anonotra alleluia ndao anonotra ny tena Andriamanitra maranako azy lavalava ny fisaondratsika hoe de fomba nampanantena te tsy lava ao ny bokin'ny Zefania toko faharoa andininy faharoa anatra ho fampibebahana ny olona teny mbola tsy miatra ny loza tanareo zany Zefania toko faharoa andininy voalohany miangona eny mivorianareo ry firenena tsy manan-kenatra eny mbola tsy miatra ny didy mielona tony akofa ny andro eny mbola tsy tonga aminareo fahatezerana mafy ny Jehova eny teny mbola tsy tonga aminareo ny andro firetan'ny fahatezerana Jehova njedavany Jehova nareo mpandevitra rehetra amin'ny tany izay efa nanaraka ny fitsipiny tadiavo ny fahamarinana tadiavo ny fandeferana angamba ho voafiny ianareo amin'ny andro fahatezerany Jehova raha nandeha sika nandeha tamin'izay tiatsika ny falitsika na tamin'izay tiatsika nandeha tamin'ny fiainatsika raha tamin'ireny ny zatra tsy sitrapon'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra dia mbola tsy miatra ny didy afaka manao mahatrary azy indray bebaka andaotsika tena hitady an'Andriamanitra dia andaotsika tena hifona amin'Andriamanitra manomboka etotsika andao hifaly zao fotoana araka antegitandreo na any Madagasikara na ty fotoana ny vakansa zao raha misy ny fafana za mivavaka ao anao tsika kristianina mahay mifaly tsika alleluia dana mandeha vakansa kely fa ilain'ny fiainatsika zany ilain'ny fanahintsika zany ilain'ny vatatsika zany ilain'ireo zanakitsika reo zany fa zao ninninona fifalitsika misy amintsika ngiavana de problème isaky ty sabata ty de zany mahatonga atsika rehefa tonga amin'ny rentrée tsika zao anao fivadikanina amin'ny voalohan'ny septembre tsika anao fivadikanina manao fivadikanina foana tsika isaky ny alohan'ny rentrée scolaire satria maninona hiarika taonare vaovao maninona tsika ao anatiny io hiverina aminao atompo inona zany mahatonga le verina inona natao ty anaty vakansa tany inona no natao tsika tsara fantatrareo andeha ranomasina tsika fa tsika reto tsy mendrika anao maillot de bain zany tsony tsika fitanjahany zany misy amintsika rehefa vakansa dia ateny daholo mahazanak'Andriamanitra fahazavan'Andriamanitra zany dia 2 pièces tsara reny mihitsy nanaovany ranabavy tonga dia maillot 2 pièces kely reny dia iny mihitsy ny apotrapotra amin'olona eo na tsy apotranao reny fa ny olona mahitanao eny amin'ny plazy eny fitanjahana nge zany revany tsy fahamasinana nge zany toizy nareo dia ahoana zany nareo miramina rehefa andeha vakansa ditareo zay mandeha ranomasina milalao ranomasina milalao rano fa zay tsy mitanjaka tsy mitanjaka zay fa tsara fantatrao zany satria tena mandeha araka zay irin'ny fo mandeha na zatovo dia ny mbola tanora ianao raoka ny fonao mifalifalinao amin'ny andro fatanranao mandehana am'izay sitraky ny fonao sy izay jereno masonao fa fantaro fa zanak'Andriamanitra ianao aza dino mihitsy zany na iza toerana misy atsika na misy ny vola na tsisy ny vola io azy vao misy io vola io dia miraraka daholo mahazanaka ny tsy tadidina satria iza moa za fa iza moa za ty mpanota be fantaro foana zanak'Andriamanitra zasy ianao vavy ny fitsaran'Andriamanitra fa fitsaran'Andriamanitra ke tsy ratsy tsy voatery ho ratsy tonga fitsaran'Andriamanitra dia inona zany voaka vany tableau d'honneur hozy izy tsika rehefa tamintsika nahazo fakasitrahana le mpianao nahazo tableau d'honneur mihitsy hoe alleluia
ianao tanora nafinaritra nandeha nifaly ianao nandeha fa jere mahafinaritra be mihitsy ny zavatra ataonao nandeha araka ny sitrapoko ianao zay ry avana itoritentsika androany aza matahotra fitsaran'andriamanitra zany rehefa zavatra tsara ny ataontsika alleloia andaonao ny sitrapon'andriamanitra naroviana na iza toerana misy atsika fa tsika dia zanak'andriamanitra amin'izay fotoan'izay tsika tsy matahotra fitsarany zany tsy mampangovotra zany fitsarany zany ary ny olona manao sitrapon'andriamanitra tsy matahotra na dia ny ofaty ary satria fantatrao fa raha maty ianao miala eto dia ho aiza misy amin'ireny olona manao tahaka tamin'ny satana reny mpanan-kareny be tadidiko foana hoany le rockeur frantsay maty iny malaza indrindra eran-tany rehefa tena reny maraha izy dia mamoka eny hoe ohatra tadifaty dia tsisy avela modiny namany tonga afa-ty amiko androany alina ka ny amin'ny alina matsy ny tena mampatahotra amin'ny alina mivoaka fanafafatesana aza misy mody fantao iaraka amiko ato hoe matahotra ny hofaty mafy atsika tsy matahotra ny hofaty satria maninona tsika miezaka manao sitrapon'andriamanitra iseho alohan'ny fitsaran'andriamanitra ianao noty tsara sa noty ratsy no azonao ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra dia ataontsika tira mahafinaritra be ty andao itsika izara fahatsapana milohan'ny anao antsika hira tapitra ny toritely iny alefako amin'ny commentaire iny ny compteko alleloia dia afaka miantso messenger afaka tsonareo raha te izara fahatsapana aloha inona mba fahatsapana voarainao inona mba zavatra voarainao tao anatin'ny toritely na akasika anao afaka miantso nareo raha misy olona roa na telo na ray na roa na telo na sanatry tsy misy ary tsy maninona koa dia afaka mandray ny appel anareo za dia miditra amin'ny vatanareo fa mizara amin'ny rehetrarehetra sy mipijery hoe zafady inona ary mba zavatra voarainareo inona ny fahatsapana voarainareo tamin'ity androany ity tao anatin'ny toritentsika miandry appel arytsika raha misy dia ampandrosoana raha tsy misy to dia hiditra amin'ny hiritsika dia hiditra mivavaka dia amarina ny fotoana misy ve zay sa tsisy tsy voatery ny ankizy amin'ny groupe zay maresy fa nanareo mpijery reo ary afaka miantso daholo isika rehetrarehetra alleloia ao ndao ary ampandrosotsika ary misy appel ty miditra dia andao davary raha tsy fa ohatrany misy problème ka amin'ny telefoniko ohatrany tsy mety misy appel mivoaka zany hoe ohatrany misy appel tsy mety mivoaka ny telefoniko fa maninona da hoe andramantsika io fa tafiditra rahalatojo da ito mba rahalatojo inona ny fahatsapana voarainao androany Tain'ny Jesosy pasitera dia tain'ny Jesosy politika rehetra makasitraka be dia be pasitera tamin'ny toroteny tena nahatongasaina sady nahakasika dia tena voaraiko le hoe rehefa magneno hoe fitsarana marina dia ireo zavatra tahiny ianao zany hoe mampatahotra ohatrany hoe zavatra ratsy foana le sety ay tena misy fitsarana tsara ihany koa arakaraka ny zavatra atao rehefa manao tsara ianao dia janonao tsara indro mahazo tsara ohatra hoe nahafinaritra anazy le hoe azonao tsara zany fotia dia tarany izy nanao examen izy dia afaka sy mitara no zavatra tsara dia tsara tsara ihany koa dia sady mampiezaka izy no mahatonga saina no ahafahana tena araka ny soramamy mba apoizana ny avy ny fahaterana ny fitsarana lehibe ho avy dia soran'Andriamanitra mankasitraka pasitera tain'ny Jesosy politika mihitsy. Alleluia mankasitraka ny rahalatojo tamin'ny fizarana fahatsapana misaotra rahalatojo misaotra dia tahin'ny tompany ianao dia Andriamanitra manaiky mpasaovana amaly fitianao andondrentsika ampandroso andranambavitsika Lina artisanay de Madagasikara izy zay izara fahatsapana tahin'ny tompo ranambavy Lina anao ny fitenenana Tain'ny Jesosy pasitera makasitraka indrindra ny fitenenana dia tain'ny Jesosy tsika manakavo ny azany tena hoe mahakasika be ady le teninao pasitera manao hoe manome antsika fevert Andriamanitra dia tena hoe manome malalaka tsy misy takatakana ny zavatra ataontsika rehetra
fa mila misaina hoe anao ny tsara sa anao ny ra fa misy ny fitsarana daholo amin'ny zava-drehetra ataontsika ka tena hoe mampiaina be zany ten'Andriamanitra izay nozaraina azy any dia maherezantsika tsirairay avy mandeha amin'ny tsara mandram-piarefa fa mba tsy hatahotra ny fitarana ao aoriana ao. Mankasitraka pastera dia tahiny Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavy linatsika fa za fizarana fahatsapana izany. Andriamanitra manakireo pasaomina a hamaly fitianao amin'izay rehetra ataonao ihany koa. Totsika ampiditra olona ray farany gambany ranabavitsika mami, inona ny fahatsapana vorainy mami tamin'ity androany ity anao ny fitenenana. Indesotro pastera dia amin'ny fitenenana any ny tena nitasiany voaraika zao ny Andriamanitra manesika malalaka ny tsara amin'ny ratsy dia efa mandeha ny tsara sisa indrindra fa fandrisitsika tsara batista nefa tsy mbola misy manao ny ratsy ohatra tsika zany dibolitenisa ohatra rehetra sadada dia fantatsika tsara fa tsy fanatony sepon'Andriamanitra izany dia afaka amin'izay manaraka hoe etomba dia mila fantatsika tsara ny raha minofatsika dia mila fantatsika tsara ny fahotantsika dia izay ohatsika fakaveny amin'Andriamanitra dia sakaretsika pastera fa resara ny afaka tsara ny Jesosy. Alleluia. Mankasitraka indrindran-dranabavy mamitsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra be izay. Misaotra rehetra Andriamanitra maly fity zao tsika ihira anohirytsika dia aoriana aniritsika tonga dia vavaka avy hatrany tahiny tompoko mahafinaritra daholo zao ataontsika ity fitiam-pianarana ny sitraponao zay Andriamanitra mba tonga nay tsy ho voatsara amin'ilay ratsy fa mba azo noty tsara ny fitsarana. Amen. Oh,
lalina ny fitiavanao anay dia ray isan'andro ianaranao Andriamanitra misaotra ny amin'ny fataterahany fotoana teto misaotra ny amin'ny teninao rehetra Andriamanitra misaotra fa tena tianay tokoa ianao ary misaotra fa tena nomba sy ny tantana anay tokoa ianao Andriamanitra voninahitra ny ho anao amin'ny avo indrindra dia Jesosy izany teny rehetrarehetra izany mba aniry eny amponin'ny olona tsirairay avy dia ampianary tokoa izay araka izany izy izany hoe anao ny sitraponao ary na dia averanao mandeha mifaly tokoa ary izay Andriamanitra ary misaotra anao fa ianao mbola manome anay fifaliana Andriamanitra ianao mbola manome anay fifaliana amin'izao fiainana efa tsy ahitany olona fifaliana izao fa ampianarinay kosa Andriamanitra ny anao ny sitraponao ao anatin'ny fahatanoranay ao anatin'ny fifalianay ampianary izay anao ny sitraponao Andriamanitra fa mifanaovana ny sitraponao ny ahitany ny fifaliana tena tanteraka ahitany fahasoavana ary tsy hidiranay amin'ilay fitsarana ka azahoanay fitsarana ratsy Andriamanitra fa ampianary izay andeha anao ny sitraponao andeha anao araka ny sitraponao na dia anatin'ny fahatanoranay azy ampianary ny tsirairay avy mionay ny fanahany fahendrena avy aminao Andriamanitra mba ahafahanay tokoa Andriamanitra mandeha sy mifaly fa araka ny sitraponao dia mifaly izay ety an-tany mifaly koa izay any an-danitra Andriamanitra voninahitra ho anao hatramin'izay Andriamanitra izay matoka Andriamanitra fa nizaniza ny teto izy androany tena ndray matoka Andriamanitra fa mifanainao masina tena hoe amboly an'izany vo zany anondraka izany vona fafy izany dia niteninao ka amoa avy zato eny aty amponiny tsirairay avy misaotra Jehovah Andriamanitra halleluia amen ivavaka aveatrantsika ho an'ny firenena andao mpandrosika anabavitsika Erika ivavaka ho an'ny firenena taitompy anabavy Erika manao ny fitenena Kain Jesosy pastera dia kain Jesosy ihany koa tsika tsirairay avy izay mbola manaraka izao vavaka fiambinana izao dia hiara hivavaka sy ho an'ny firenena sy hamaranantsika ny fotoana. Jesosy mbola misaotra anao indray izay fa voatory teto indray ny teninao ny amin'ny alalany mba hananany fifaliana nefa izany fifaliana izany dia mampatsiahanay fa misy fitsarana ao amin'ny farany ao misy zavatra tsy maintsy andrasanay ao aorianao Andriamanitra dia misaotra Jesosy fa tena hoe nampatsiahanay ianao ary nampianatra anay indray ianao namerina anay indray mba atonga anay tena hoe hitady anao atonga anay tena andeha amin'ny lala marinao tsy anao ratsy aty amin'izao tontolo izao ety satria fantatray fa ninona izay ataonay ety dia misy fitsarana ao anay foana ary fitsarana ny mizara roa Andriamanitra dia na ny tsara nataonay na ny ratsy nataonay dia misaotra fa mbola tianao izay tsirairay avy reto manko mbola narehan'izany teny izany satria mbola tanora fanahy izay Andriamanitra ka mbola tianao izay hoe tena anantona anao tena hianatra ny didinao tena katoa izay lazainao satria misy farany zavatra rehetra misy valiny avokoa izay rehetra ataonay ety ambony tany dia Jesosy aminao fa izay rehetra nandrehan'izany teny izany dia tena hoe hisaitsainy tena hoe andinika ary tena hoe toetra ao am-pony tsirairay avy izany teny izany ary tsisy lataka izany teny izany fa aniro ao am-pony tsirairay avy amin'ny fialina ity angatana mihitsy ny fanahy masinao hiasa Jesosy malalo ankehitriny izay mbola mitondram-bavaka ny firenenay Andriamanitra satria izany firenena izany koa dia mbola milanao izany firenena izany maro mbola zavatra miseho ny zavatra misy amin'izany firenena izany maro ny ady lalovany vahoaka malagasy Andriamanitra maro ihany koa Jesosy no tena hoe mbola tanora fanahy mbola miriaria amin'izao fiainana izao ka tsy mahatsiaro anao mety mieritreritra ny olona hoe tsy valiana nyeoneo ny fahotanin'ny olona anankiray tsy mamaly nyeoneo ianao Andriamanitra dia mety mbola variana ny olona tsirairay hafa za Jesosy androany tena mangataka mihitsy hoe kasio ny fon'ny vahoaka malagasy ianao ny hanokatra ny masom-panahiny izao mba hifoara-panahy izy ireo fa tsy atoritory intsony Andriamanitra satria efa mbeha akaiky ihany koa ny fiavinao dia izany koa mety mahatonga firenenay mety mbola tratra izao ady fantrana olana maro be ny zavatra miseo Andriamanitra tsisy miafina aminao na ny accident na ny loza na ny fahotana maro be hitao Andriamanitra ena ny fanompotsy aby
mbola manjaka ao Andriamanitra tany ianao ka tsy mihaino ny vahoaka malagasy na dia maro arany koa ao a no mivavaka Andriamanitra dia tena hoe tsapanay Andriamanitra fa no fahotanay no hevitra manelanelana anay sy anao Andriamanitra ka anatanay Jesosy mba tena hitodika an'izany firenena izany ianao amindra fo an'izany firenena izany ampianaro alala ny didinao ny vahoaka malagasy ampianaro mitandrina an'izany didinao izany fa izany ihany ny afahan'izany firenena izany tafavoaka Jesosy manalo izany ihany afahan'ny firenenay hiara-dafinaritra Jesosy dia rehefa isambara-tonga ny olona tsirairay avy na ny tondra na ny vahoaka malagasy rehetra izay mandalo ady na ny vavaka Jesosy na ny fitondra fivavahana dia ianao hikasika azy ireny ianao hamangy azy ireny ianao mitaka fo azy ireny satria ozy ny tena hoe mbola misy antenaina ny amin'ny velona rehetra dia mbola mananteny izay Andriamanitra fa mbola aneo fahagaganao amin'ny firenena io ianao ary hamonjy ny olonao ianao dia saotra Jesosy tamin'izany fampianarana izany fa tena hoe ilainay izany fampianarana izany dia voninahitra ho anao irery ihany Alleluia amen. Alleluia mankasitraka indrindran-drana-bavy elikatsika tanaty izany vavaka mandry sady matsiro izany Andriamanitra manakam-pahasaonany amary fitianao etongava amin'ny ambony indrindra mitombosotra mitombo fahasoavana dia misaotra antsika rehetra ihany koa tonga niaraka taminay teto androany tapitra ny fandarantsika tapitra fa ny fiarahantsika mbola mitoera miditra amin'ny site web ny akiradio anao akiradio.radio12345.com afahanao miherina nojapeo akiradio mandeha isanandro andro misy totezaka anatin'ny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina dia amin'ny ray amin'ny efatra ny fito arivo samy tahiny tompo daholo raha mbola tsy tonga eny amin'ny ranandro Jesosy ka tahiny tompo velona soamatsatsy dia rehefa avy eo ihany rapitso amin'ny sivy maraintsika dia efa eo aneto indray miaraka amin'ny rahalahy Jonatana sy rahalahy vao Alemaina amin'ny fandarana commencement akira sy fiamintenina ny toriteny vita izay amin'ny folora sasany lancena ny Zoom izay rehetra maniry araka ny commencement aminay dia amin'ny folora sasany lancena ny Zoom miteny amiko nareo mba andefasy liana Zoom dia andefasina liana Zoom ianareo ao anatin'izay dia afaka miaraka manao commencement antsika vita ny commencement sy ny sekoly sabata dia miditra amin'ny fitombavaka sy ny toritensika rapitso anomboka amin'olona sasany dia manantena hitanao indray ary rapitso dia samy hita iny tompo daholo sady maraba andranabavy Sarindra fa mbola tsy narabeko teo ianao nefa hitako hoe anaranao ranabavy Sarindra Rahaingo izay vadin-drana lalahintsika niasina moa ranabavy Sarindra dia tahiny tompo daholo ary tsika rehetra dia rapitso fifadikanana ho an'ny groupe izay maharesy dia aorinan'ny fitombavaka sy ny fidirana miditra amin'ny programmana manaraka tsy dia ny fanosorana atsika tsirairay avy fitoranam-bavaka antsika amin'ny asan'Andriamanitra samy tahiny tompo mahereza daholo amen.